Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa tokatrano iray na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahita lavitra na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Ramiandrosoa Noël no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity. Dadaleba no fahafantarany maro anazy indrindra fa amin'iny faritra Atsimondrano tsy lavitra n'Antananarivo renivohitra iny mpandalana ny nentim-paharazana sy mpanao fikarohana mikasika an'izay nentim-paharazana sy resaka tantara ihany koa indrindrandrindra i Dadaleba. Dia faly miarabanao tonga eto amin'ny fandarana dinika Dadaleba. Eny Monsieur Joël, miarabanao tokoa za Dadaleba ary miarabantsika mpijery koa. Ary eo anatin'izany dia mbola misaotra ihany koa ny télévision MBS nampiantrano ary tsy adinoko koa tsika mpiarahamonina eto amin'ny faritra Atsimondrano, indrindra itsika vahoaka any Ambohidrapeto sy eo Akadimanga, dia Akadimanga Voromahery fa tsy Akadimanga raha miangaly eny Manjakandriana akory. Dia faly miarabantsika rehetra dia matoky sy mino fa alinatsika ny dinidinika izay fanaovana sy efa hanazavana arak'izay mba kely tratrany saiko, satria amiko zany reto ratsan-tanana dimy reto, ao ny mipetrahany hoe fahamasinana ka raha ianao mampiasa an'io ratsan-tanana dimy reo dia mipetraka aminao fahamasinana. Fa rehefa ao amin'ny atao hoe finoana, rehefa manana finoana dia tonga aminao tsindrim-panahy, dia tonga aminao ny tsindrimandry, dia misy tolotsaina dia tonga aminao koa ny toho-tsofina. Ka amin'ny fiainanao rehetrarehetra rehefa mianana an'izay toetra zay ianao dia miasa ny tananao dimy reo ary mamelona anao reo. Eny tompoko. Lalindalina sady le fanazavany Dadaleba tia mpiandoana satria ampahafantarana antsika tia mpiandoana zany fa somary fantoka kely amin'izay hoe fandinihana ny fomba malagasy zay tsika fa mifandray amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao inona ny tany amin'ny tantara tany aloha tany ary inona ny tokony vahaolana aty aoriana. Todika aminao avy hatrany ary Dadaleba. Eo amin'ny resaka ara-tantara. Inona zavatra niseho inona ny lesona azo tsoahantsika tao anatin'izay amin'izao fotoana izao. Raha ny tantara fa malagasy moa dia efa niombona hatrany amin'ny andron'ny fahavazimba ary, raha niala tany amin'ny fahavazimba dia tonga tany amin'ny mpanjaka Andriamanelo. Ary eto dia efa raharotiko sady satria ny fotoanantsika mety ho fohy ihany tamin'ny andron'Andriamanelo mpanjaka zany. Karazana hoe ainvazion ve filaza azy satria mbola vazimba ny teto teo hoe Alamanga izy mbola tamin'izany. Analamanga ty Antananarivo ty. Eny tompoko, mbola vazimba ny teto. Fa na tonga teto Andriamanelo, raha tonga teto izy nandroaka an'ireo vazimba reo dia nana fitaovam-piadiana. Inona le fitaovam-piadiana? Lefony. Ary filaza amin'ny vazimba zay natao manana vy manidina ozy izy le mpanjaka ny ao ka tsy voatorytsika mandao tsoka ny tiako tenenina dia tamin'ny andro mpanjaka Andriamanelo tompoko dia efa navita vy malagasy. Taona firy tany ho any moa izany Dadaleba? Tany amin'ny taonjato fa enina ambin'ny folo tany ho any, tany amin'ny 1500 tany ho any. Nisy ny Andrenamponga sy ny ireo mpanjaka. Kanefa raha ny fahampanjaka no tantaraina, ngamba resy lahatra taka ihany koa anao fa ny mpanjaka Andrenampomerina zany ny Mbalahabemaso no azo lazaina ho nisy ny tena mpanjaka toteny ary ny noho ny vahoaka manerana Madagasikara satria mbola tany amin'ny fadadabe ny efa nilaza fa iso zazalahy fotsy eo amin'ny alamady tany io no ampitondraiky ny fanjakana. Kanjo rehefa tena teraka tokoa Andrenampomerina teraka tamin'ny vintana alamady. Dia nengy avy amin'izay sorodalana zay zany nengan'ny fiandrianana hatrany hatrany. Ary teo ny dadabe ny enina tonga azy ny teny hoe ny ranomasina ny valam-pariako. Dia tanteraka ny fitondrana teto Madagasikara. Teo ny nanitarana tsikelikely ny fanjakana mba hitambatra io ray hitambatra io ray malagasy. Satria zay ny targetany hoe ranomasina ny valam-pariako izy. Ary mosary ny fahavaloko. Zay natonga azy nanao an'io be tsy mitatatra io tanimbary. Fa hitambary be tsy mitatatra io tany aloha tany eny mbola varivaky ambiaty io fa taty aoriana rehefa vita tanteraka amin'ny fefolo zay vao natao vary aloha ohatran'izao. Dia io raha malala io ny fifehezana ny rano sy ny fombafomba rehetra amin'izany zany zay no takiako satria ny lohahevitra hoentiko eto aminao Monsieur Joël ny hoe ny fiketrahana sy ny asina maha-malagasy. Ny fiketrahana zany hoe ny fiandrianana trône ao zao mbaza. Ka raha tiantsika no hiverenana hoe tena maha-malagasy atsika dia tokony ho adiadiana zay ho jerena inona ny tsy nety inona ny mety. Fa tsy ary tsy nety daholo eo akory, fantatra nety amin'izany fa nisy ny fitondrana tsy nety na fanavakavahana ara-poko na fanavakavahana firazana na
mbola nisy ny andrina, nisy ny ova, nisy ny andevo. Zany efa lozana zany zao fa malagasy tsika de vahoaka mitovy, saranga mitovy sata daholy. Ka rehefa teo amin'ny andrenam-pomerina ny fanjakana zao de nitatra trany nakao amin'ny radama voalohany zanany de namena vadiny radama indray nakato amin'ny ranavalina voalohany de nakao amin'ny zanaky ranavalina voalohany ihany nakao amin'ny radama faharoa. Teo nisin'le hoe nantsaka tapany satria namean'ny tany tamboazazy le convention le anina lambera zany, io napidaboka tsy napetiny nataony radama de namena andrasoerina vadiny, ary teo amin'ny rasoerina vadiny ary de efa nisy fisalasalana ihany keo fa nanomboka ny fikononkonona nanonga-panjakana sy ny karaza de nakao amin'ny ranavalina faharoa de tonga teo amin'ny ranavalina fahatelo. Ary rehefa tonga teo amin'ny fahampanjaka ranavalina fahatelo de tonga teto ny mpanjanatany frantsay anafika, niditra teto Larosy fa tsy nahofoka izy de tonga am'izay généraly Joseph Galeny, ary io tena biby amin'ny tany am'le tena molaka sy amotika amin'ny malagasy, inona ny zavatra nataony raka le fahefana teo amin'ny fahampanjaka izy. Naka hevitra izy zany izy ozy izy ny olona Rola tena mahamitra ary toteny amin'ity fanjakana ity ary tena ozatra mampidina. De nandeha ny fikaroana ohatran'izany ny mpamadika efa atao mbadimadika, nisy mona nondro Andrasantsy de laza mombamomba Andrasantsy, Rasantsy neka ohatraohatran'izao de ozy izy Galeny misy lako Andrasantsy fa aza vonoiny io fa me olona hafa. Général Reny Mampandry ozy izy ary naomenanao izy de général Reny Mampandry io le namolo frantsay tany farafaty tany Tamatave tamin'ny 1985. Mety tsara le sotsy io ray diza faharoa zanak'andrina ozy izy Prince Ratsimamanga satria io nadandreny mpanjaka ranavalina fahatelo ary io mpanolotsaina mpanolo hevitra azy ka raha vao maty io daboka ho azy ato de raikitra fa vonona zany général Reny Mampandry sy Prince Ratsimamanga teo an-tanina reniny. Ary eo le petrahan'le misy hoe famadihana sy mivadibadihana am'le fomba malagasy, inona monina tonga ny Galeny hipetraka teo Ambotsotra no rehefa avy naresin'ny mpanjaka izy, satria natao sorona zany Prince Ratsimamanga sy ny général Ratsimo sy Renandriamampandry. De nandeha ny fahitanana am'le fomba fijery raha malagasy natao sorona. Natao sorona reo. Nalatsaka ary ny rano tantara ary aminay ny Akadimanga zay no mahasarotiny anay tompoko. Ny Prince Ratsimamanga zany raha ny tena fiaviany avy eny Ambohipiary izy. Fa ny manana ny anabaviny izy natao hoe Ramasindraza avy eo amin'le tanàna natao hoe Andohalafy. De ny fasana nafiainana azy zany eny Antaponambodrapeto. De rehefa nampidino am'le fasana nefa izy efa tapahany rareo ny lohany de nentim-bazaha. Ary ray lohany zay misy ifandraisany amin'ity kasiko ity zay mbola ioresahantsika raha aveo. Satria inona ny antony nanapahana ny lohany ary nakaiza marina ny lohan'ny Prince Ratsimamanga fa tao nisy fotoana manko efa nitakinay an'izay de nandeha ny fikarohana nanjary lohan'ny mpanjaka toerandray no hita tany Paris. De fa reo ny fianakaviany somary iverenako kely vetivety mba tsy avery sy le mpijery antsika zany hoe tamina fotoana nanitrihana ny Prince Ratsimamanga tsy nisy efa tapadoha zany ny Prince Ratsimamanga de mandrakity ny androany tsy hitanareo hoe aiza moa zany lohan'ny Prince Ratsimamanga zay ve le tiany Dadaliba zay zany araka le miainga am'le toetra fahadimy le tsindrim-panasy tsindrimandry aminay le pikaroka amin'ny fomba ara-drazana de mafatapatatra zay fa raha scientifiquement na ry zareo historien amin'ny akademie malagasy reo ary tsy sa mijoro ary tsy sa manizingizina hoe lasa vazaha ny lohan'ny Prince Ratsimamanga. Fa aminay ny Akadimanga any Ambohidrapeto tonga de mahitsy be za Dadaliba. Neto vazaha ny lohan'ny Dadabe Ratsimamanga ary atontsika miresaka azy raha aveo ary io natao sorona satria ianao no nitifitra azy tapa be maso. Rehefa vonoanao izy ka atao inona indray ary ny lohany. Fa ny généraly Reny Mampandry naterina Soamatsara eny Akadifotsy. Satria izy ho valamo de ty zanak'andrina ary ny andrina zany manana asina. De zay asina mamalagasy zay io finono de miaka satria tsika zao efa anatin'ny fivavahana kristianisme. Za nefa mampikaroko anahy de tsy maintsy karohako daholo zany ny antokato sy ny fomba. De mandeha tsika zany de raha tonga zany teo amin'ny Galeny zao de nandeha fanjanahantany. De teo tsika
de tonga ny empolo sivinjato sy arivo de talohan'izany aloha efa nisy ny MDRM fitakiana fahaleovan-tena sy ny karazana tao nisy ny hoe MDRM sy ny padesma ary io tiako tsindrina mihitsy raha te iova toetritsika ajanony am'izay tompoko a ny resaka hoe padesma sy ny MDRM fampirima azy tsy ny tantara ny kosehana tsy azo kosehana fa filazana rehefa tiana dio tena sasany de elahy zanaka-padesma manendrikendrika andray padesma rendrangah miseho tia tandratrana nefa ny filelaka any ambadika any any fean'izay zany amiko a de tsy idéologie zany ny padesma sy ny MDRM fa tsy genetika tsy raha mikorina io fa misy ny taranaka-padesma tena za afaka mijoro vavolombelona fa tsy manana tena fitiava-tanindrazana ary ny amerina ny asany ty Madagasikara ary misy koa taranaka MDRM za tsy te hiteny betsaka satria za taranaka MDRM mandraiky natoerako to Mangajilibera fangadraina koa zany resaka MDRM ka raha fa tonga ny fahaleovan-tena ary eo le mahatonga an'le zany tianao tenina tsy hoe rehefa padesma ohatra de padesma tarana rehetrarehetra no MDRM de tsy maintsy hoe tsara daholo ihany koa zay tianao tenena fa janitsika fa tantara tsy azo ovana fa mipetraky ny azo enarana foana fa raha ino entinao fitaovana kosa andrangidrangitana siana za tsy de tsy mety amiko za dadaleba satria za mandeha amin'ny lalana maitsodro re foandrifitsika sy anao zao tsy mibilaka tsy mibilaka ro tsy momba nito tsy momba andranona tsy momba andreo ka rehefa tonga kosa nefa nandeha zany a raha niara tantara zao nijerena de zareo frantsay nakato amin'ny padesma nangalany elema atao filoham-pirenena de ny président zany ary nomaniny tamin'ny fotoana maritraritra fa nomaniny satria na am'izao fotoana zao ary eny aza tsy fantatrao ny raha pitso ny any fa zay kosa am'le ananany le toetra dimy raha tonga aminay mitsindrom-panaka tonga anay mitsindro-mandry no ny toe-javatra zay efa misy eto za miteny aminao ary ho gaga angambo ianao mpijery sy ny mpiaino fa ny arina any tsy maintsy taranaka 4 miny hitondra an'ity Madagasikara ty ny anaporifoky anao am'izany vadiko zao nefa nanatitra zazaka amboty teny avato a andeha hianatra tany andafiny teza zao izy efa agrégé ary betsaka mihitsy reo ankizy reo na de eto Madagasikara rehefa be reo mitondra fanjakana fa za ka inona ny anton'izay raha nandenga ny tantara ara-panjakana ny tamy Brésil zao zany Lulada Batista zany ny tany a Pologne mécanicien zasa filoham-pirenena zanaka 4 miny enge zany ka oza eritreritro za samirery ka raha tongitsika am'izao fotoana zao hoe nakeo amin'ny natolotra amin'ny président Tsiranana zany ny fitondrana amin'ny fanjakana fatao koa ny mbola misy resaka karazana hoe tantara miafina hoe tantara valona fa raha nitoizina ny ara-panjakana zany ny prince Ratsimamanga eny niteraka misy taranany natao hoe Albert Etienne Rafaralah Ratsimamanga ary raha ny tantara-penakaviana satria natera mba tiako hiakatra plateau tantaran'izay fa raha mifanaraka tamin'ny mpitondra frantsay de mbola nisy mpanjaka teto ohatrany tamin'ny Maroc de prime ministre no atao lehibe fa ty andrinda ty zany efa voataiza fa raha mikorina mihitsy ny fitiava-tanindrazana satria misy akolaka ery ambony ery hoe soniavo ary de tsy nanao sinisy de inona ny efa rahany tantara maty mahatra tany andafy izy fa ny nofony sisa ny entina nody teto zany Albert Etienne Rafaralah Ratsimamanga zany lailahy manana ny tantarany zany ary ny tarana sy ny fianakaviany ambany tsara manohy an'izay tantara zay ka raha toisiko ny tantara zany ny Monsieur Joel zao raha avy tany amin'le fahampanjaka de nidina teny amin'ny tany Ambomanga zany de nakeny anaty rofo de nampidiny ny Galenina ka ty Ambotsirotra de raha toejerenao zay ka raha nantolotra amin'ny président Tsiranana le fahefana de niakatra teny andafy avaratra de eo no hitako ohatra misy zavatra misolavaka raha tonga teto zany général de Gaulle satria efa nanao sorona teo Ambotsirotra izy ary olona natao sorona io a eny tapona Ambodapety no miafina prince Ratsimamanga tokony zany général de Gaulle aloha nanao fomba mamalagasy araky le tadiavitsika sy takiny tonga teny izy manao fomba malagasy na nanao joro na namono nanao s'excuser zay filazan'izy vazazo hoe tsy nety nataonay ny alatsiny tamy zara tsy nety tamin'ny alatsiny nidirana teto Madagasikara eny tompo zay vao nakeo avato masina nakeo amamasina fa nidinganiny zay ary zay fomba zay nefany zay
eny za valalanina fiandro fasana koa nisy fa tsy valalam-piandro fasana zany, valalanina ny andro fasana. Zay ny toerana misy any Dadalehibe eny Ambodrapeto ary raha zany a manara-maso ny fiainanay eny Ambodrapeto Akadimanga manodidina Tsimorano rehetrarehetra io. Ka zay zavatra zay ny tsy nataony Général de Gaulle. Zava-dehibe nefa zay raha eo ny fomba fotsiny aloha. Mitazo eritreretina ihany ve nefa ny Dadalehibe zany hoe olona nanjanaka firenena anankiray a de manome fahaleovantena de hiala tsiny izy aloha tamin'ny zavatra nataony a mihoatra ny enimpolo taona. Za tsy hoe mitazo eritreretina ve zany? Satria zavatra eo fa navoakako tany amin'ny gazety anankiray teto Antananarivo ny fitakiana zay lohany zay. Ary ny tarana any koa ny princesse eny aminay fa tsy manonona anarana moa efa nitaky an'io apabe eo maso. Ka ny pirofo an'izany am'izao fotoana zao ny vazava any efa namerina zao sy inona filazany an'ireto le vakoka rehetrarehetra amin'ny firenena afrikanina reo zany ho averina amin'ny fireneny daholy. Dikan'izay tamin'ny Algérie ve tsy efa nanao fialantsiny zao zareo efa namerina 42 sy ny ohatry za rary sitsiny. Raha mbola te hiara-iasa amintsika malagasy izy ka te hiova amin'ny fiainany eto tsy maintsy manao fialantsiny ny frantsay tamin'ny fandrimpahana malagasy indrindra tamin'ny nakana fahefana teo amin'ny tean'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Fa mampanao siansa malagasy ana zao vakoka malagasy teny président Macron ny tany an-dafy nisy namelaka tamainy aminay iny felantanan'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo teny antiny hoe tary amin'ny Île des Parses izy teny ici c'est la France valiny felaka tamainy. Ary raha malagasy inona teo felantanan'ny Ranavalona fahatelo mananatra azy ka tsy mbola taritsika. De ohatraohatra zay zany any tokony natao alohan'ny nandanana teny Mahamasina anome an'le fahefana. Le fahaleovantena Le fahaleovantena tanteraka. Ary io akasitra amin'ny malagasy rehetrarehetra io ny pirofo famerenana fahaleovantena. Fa am'izao fotoana zao moa de no le rafitra misy reto a Madagasikara ny fomba fampitondrana fa za tsy mba manakina rafitra aloha satria za tsy de nandihy fianarana anie. Ary ny anahy fomba fitondrako ny fiainana méthode du travail aloha io no mibaiko manova ny toe-tsaina. Ohatra zao reo vahiny eto Madagasikara reo ka mampiasa vola sy mitaiza vola eto de ataotsika ny fandaminana aminy fa tsy roa andro fa inona so zany hoe fiarahamonina no tadiavina. Fiarahamonina fa tsy alefa torapo na setipo tsy mpiavana velively mihitsy ny karana sy ny malagasy sonosy ny malagasy voatonotona daholo leo anarana karana fa misy koa le fitenena fa fiarahamonina no ataoko. Ary raha fiarahamonina ty zao nytiako tsy ivona indrindra ho atsika na de ny lehibe ary mino fa vifanga raha niny maranitra be fa inona le vifanga io vifanga io ny tsy le krosy hoe faroizana ohatran'ny fintany fa sinoa io vifangly averiko vifangly zany hoe mpivarotra teo Analakely malaza be io ary fetsilay io ditanao ihany azy ny bibelosy ny karana fomba fivarotany sinoa io sinoa malaza indrindra teto azo lazaina io zany ny mitarika voalohany sinoa te vifangly tompoko noho izy fa tsy vifanga hoe adjectif hoe vifanga iny rany fa anaran'olona io fa nafoezin-drala tazarina hoe vifanga satria matahotra koa sao de enony hoe vifangly iny karaha tsy toetra ohatraohatran'izay no azoko lazay. Eny ary voafehanao atao anatin'ny fotoana fohy ihany le izy Dadalehibe de mety hoe afaka misy zavatra hidirantsika amin'ny atsipirikany kely vitsivitsy ihany fa manindry kely ihany am'le hoe famerenana ny fahaleovantena tamin'ny Madagasikara tamin'ny taona enimpolo. Avy eo nefa ny mbola nisy verina fitakiana fahaleovantena tamin'ny endriny hafa taona 2017 satria resy lahatra ny akamaroan'ny mponina teto Madagasikara tamin'izany tarika ny tolona izay niteraka ny tolona tamin'ny taona 2017 hoe fahaleovantena saritsara le izy. Mbola nisy ny fitakiana fahaleovantena nisy koa noho ny avy eo taty aoriana kely 570 taty aoriana fanakisana ireo taranaka voanjo izay mbola miasa teto Madagasikara. Inona mety zavatra hoe azo tsoahana atao anatin'ireny zavatra niseho taorianany taona 70 zany Dadalehibe. Zany hoe raha amin'ny ankapobeny zany ho raisiko ihany atrary amin'ny fahampanjaka satria raha vao tonga teto anie ny mpanjana tany akan'ity fahefana ty
nalahelo ny vahoaka malagasy ary nalahelo ny mpanjaka Ranavalona fahatelo fa izy ne de niteny ary satria tsotsorona le miao izy izy a na de ny atsivalande ary de tsy omeko ny vahiny ny taniko inona ny vokatry zay nietsiky raha tsy mamanga anadandreny ny printsy nietsiky raha masindrareny raha vavindreny raha vavindraketaka reniny za reo a no nitarika ny atao hoe mena lamba teto a Madagasikara nampiny raha bezava nampiny raha bozaka reo nietsiketsika tany rehetrarehetra tany tsy nanaiky nisy nidorotra ny anay teny Ambodavenina moa Nambodavenina de nidoran'ny zalany fiangonanay fa miakatra ho azy ny anaran'ny tanàna tam'izany hoe mahandro sotro satria nisy révérend tonga teny moa ny natao hoe révérend Brix zay izy anara-tanàna de hoe miakatra ho azy atao hoe mahandro sotro izy eo amin'ny fanjakan'ny tompo de lasa mahandro sotro de tonga ry zalahy nidoran'ny zalahy le tanànanay a de lasa natao hoe Ambodavenina fa feno lavenina daholo zay zao mba tantaranay tamin'ny natao hoe mena lamba ary rehefa vita koa mena lamba mbola nisy koa ne vivesy vivato sakelike tao anatin'za za zao raha manangana tokony ataoko hoe taiza Ravely jaune satria za fomba fotom-pisainan'ny pasteur Ravely jaune any any noetiko miaina fandimy taty andry pasteur Andriamanjato sy ny karazany moa zany de nandeha ihany koa ny tolona velona am'izay ny etaeta ny hoe ahoana hitako fahaleovan-tena tsika mbola alohanroa amby fitopolo hiditra any amin'ny 47 aloha tsika ny vavetivety ihany nge no raisitsika natsangana any amin'ny DRM matany a Paris isan'izany docteur Avangry Andrenaval i Raseta Joseph Delphin ny professeur Albert Rakoto Ratsimamanga zay zafy kely mipritsi Ratsimamanga fa afangaron'ny olona koa zay ary efa nitsangana any amin'ny DRM de reny no seho tamin'ny 1947 zany efa am'le mampikaroko anazy le manao fikarohana dadabe Moja Jaune mihitsy nilaza tao amin'ny TVM io fa rehefa raikitra niady tany Indochine de hoy ireo Simine nandefa taty metsea lasany any Afrika tamin'ny 1945 metsea lasany any Afrika zay aty efa metsika misy hevitra maloto nefa mampalelo azy zao sarinao Simine natao mirangaranga eto fa monina tsy printsy Ratsimamanga nataonao eo anosy Ho Chi Minh lehibe ny mpitarika nahaka ny fahaleovan-tenany metsea lasany inona tonga azy iteny an'io mafana be niady tany Indochine satria complet tany nitafika France zay de tia nosamahana ka raha metsika ty metsika ry de mizara de miena le fery manaporofa an'izany zao le film tamin'ny mbola tanora sur le pont de la Rivière koa ay tonga am'izay ny 1972 tato arina de nietsehana ny hoe malgasisation ny inona mpianatra tetsy amin'ny médecine sa inona nitarika azy vadika de remo personam olala tarika ny mpianatra teny tam'izany de tonga reto manapahaizana varam-pianarana tam'izany tandry maromaro izy tam'izany ndry tompoko lahy manandavitry Andriamanjato Richard de reo manina rehetrarehetra eo hoe andeotsika anao anova fitondrana am'izay président Tsirana mbola président de nandeha teo navaky ny 13 mai tamin'ny 1972 zany de reny 72 reny moa de reny mivoaka natolotra ny général Ramanatsoa fahefana fa raha iresaka amin'ny président Tsirana zao zay zany le don naturel amiko raha tamin'ny Majanga zao haiko tsara ny hoe fomba fitondran'ny président Tsirana n'io fanjakana io satria izy nietsena foana tao amin'ny bazary be tao de anabaviny tsy mety vavy azafady tompoko manonona anara-poko manino ianao président no manetry tena loatra n'le foko misy atsika fa de mantra de toinona ianao no sajo iny no fenono entana amin'ny volary raha tsara be fantaninao ranabavy izy ary tonga ny andro jereny dolo de mandidina zany de mbola any amin'ny 20 taona mahery reo ianareo reo izy vavolombelona andresaky fanaovantsika indrindra elahy io moa tiako be za atao elahy io elahy malama volo kely io elahy mitsingamba zao isa le nanongana tany de tonga tia Majanga tsy mampanina zany no tsisy tiako asongaditsika ao anatin'io le sajo io sajo io zany mahasolo logiciel l'ordinateur fopla be ampiasaitsika am'izao fotoana zao io ny anazy ny sajo netiny eo Analakely isa tapa-bolana metsenao président vola ariary zato efa tao aorinan'izy fa misy teo fitondrana
tamin'izy mbola teo amin'ny fitondrana. Inona anazy ny fanamarinana ny anynga fa le tany Mahajanga ny teninao efa izy tsy filotsony. Efa tsy filotsony izy. Fa mbola netiny tany le Sajo. Fa raha mividy le entana tam'le vola ariary rato izy parata rato satria felika afidiny eo matimaty. Zavatra patsakely zavatra fihinan'le olona tsotra indrindra malagasy de tam'izay fa ary ambany be ary le tanao zao izy. Raha mbola aoriana kely izy antry nareo malagasy ary atsaro anareo ary kokoko takiny akoho nareo malagasy fa za ro izy tsy manameloko any saiko sy nery teo fitiavatany raha na tondrako teo fa nisy tsy nentina ataoko afaka mifanarava hevitra afaka mifanakalo hevitra ka raha tonga teo Analakely izy hoa raisiko atao Analakely le Sajo am'le vola rato parata rato moa filazany rareo azy any sakalavo de vidinao voatabia vidinao ny anana vidinao sakamalao vidinao ny rele kojakojakely madinika de feno ary rato i fa raha vao tsy feno iny tonga de mandeha ny anketo hoe misy zavatra tsy mandeha any amin'izy te de hitany de velona zay ny azo ny fomba fitondrana ny azo zany zavatra tsotra zay zao de fomba malagasy Sajo masolo ordina teo de nandeha ny rehefa nidaboka zany rehefa tonga ny généraly Ramanatsoa de namindram-pahefana tamin'izy colonel za tsy mba tia miantso azy hoe généraly Ratsimandrava zany fa maneso zany amiko colonel de colonel ohatran'ny colonel Kadhafi efa potika ny bazary mbola colonel ihany de eo natonga anazy le hoe tsembo adidy azy fa teo zavatra nety dolo ny zavatra natao ny fananganana fokon'olona sy mety fa raha zany teo am'le toerana tsy ndroako reo vazary eo compagnie marselaise compagnie lyonnaise reo ry Labrousse reny Modrin Doingue Pochard sy ny karazany reny nanana fitotom-bary teto ralatany reny tsy tokony roana zany zay le fiarahamonina resanao zay le fiarahamonina ny teneniko ary io no ampitsivoko ary teneniko andro rareo reto mpanan-karena be atao hoe tondra voly eto sa ahoana resaka za tsy zay ho am'le mpanao fomba ara-drazana anay zay tsy tianay mitsaratsara hoe inona zava-misy fiaraha-malala fiainana am'izao fotoana zao fa de tokony tsy ndroana zany reo fa atao ny fanarahana ary ray ny tokony atao andreto vahiny tonga eto amintsika reo tsy hoany reo fa takina aminy raha mbola te honina eto izy te hiara-monina amintsika fa tsika tsy mpiavana mihitsy za reo tsy miavana amin'ny karanana amin'ny sinoa za omankosoa izy tsy omankosoa ko aizany raha ndi fanao fadi-drano tsy mety fa fifanarahana karazana protocole d'accord ohatra zao raha manaiky zao reo sinosokarana manam-bola be reo te hijanona eto izy te hiara-iasa amintsika zanaky ny mahantra zanaky ny sahirana zay mikarama-eniny tsy midiny ka manana diplôme baccalauréat de tokony etoa amin'ny fianarany zany ny profo ny azy zay mantsy ny amin'ny méthode ny baiko ny mentalité fa tsy le toe-tsaina ovaina io dradradraitsika mpanao politika zao tsy mety amin'ny dadalebo zany fa ny amin'ny méthode ihany fomba fiasanao no mamoritra azy ary raha manetry tena zany mbola voen'ny taona de fa nanaraka am'zany natao hoe politika teto Madagasikara tamin'ny 1956 hatramin'izany loi cadre zany hatramin'ny nanaovana ny repoblika tamin'ny 1950 namezona fahaleovan-tena 1960 reo kitabataba tsy nahitana vokany rehetrarehetra reo ny lalovako daholo reo fa de nefa rano de famony de famotika fotsiny tsika malagasy sisa eny ary dadalebo inona ary ny vahaolany voateny natao i président Tsirana ny teny tamin'izany fotoana zany hoe ho sahirana ny malagasy anyerina any tena zay tokotra ny zatra misy sahirana ny malagasy fifandraisana amin'ny vahiny tsy tena tafapetrakarany tokony ho izy inona ny tokony ataontsika zany zao amin'izao fotoana zao dadaleba raha hoe ny fomba fahitanao anazy tamin'ny alalan'ny fikarohana Monsieur Joël satria moa tsika ny loha ty hevitra teo ny tokony hoe ny fiketrana sy ny asina mamalagasy nahazo ndraisina ohatra zao ny mpanjaka-andrenam-pomimerina raha nanorina amin'ny fanjakana ny mpanjaka-andrenam-pomimerina mbola andrenjafy andreany ny mpanjaka teo ne fa araky le afa sodrano nomeny Andriamasina valina azy ny sy ny Andriambelomasina ny hoe izy zazalahy fotsy izy avy eo amin'ny alamady tany io nitondra ny fanjakana de ny mpanjaka-andrenam-pomimerina ary masina le teny de tanteraka
fa raha mbola nanjaka zany andre anjafa anadandry eny de efa mikonokony io ny amonoana azy ohatra reo tao ambato mety endro hoe anao hirahira eo tsika hikalokalo eo tsika ohatry izy de atao mbo salama de atoseo de mijerany de ndra laha zay paika maloto zay de ozy izy le andriambolaina inona itondry tandreo malala lesy mbo salama fa dadavony anadandry eny lahovon'olona de na iana zay de andeha hitsoka niaraka ny vady manjana ny tany hoany akaloy ary efa teny an-dalana izy a misy natao le hoe raha tendromboany mpanandro natazana azy ary ndeha ho azy alaha sy ny vady aman-jana akailahy mbo salama efa eny koa izy fa dadavon'ny mpanjaka hovonona de ozy izy amy mampanandro azy efa hitako atao amy sikidy lesy mbo salama ary mandeha lafa mijanona fandeha tsika ho karakarainy lahy de natao za manana ty ondry mamalika atandroko ty ozy izy vady kofaka io ozy nataotsika sorona fa tsy maintsy tonga amin'ny toeran'io ala de nisy an'izy 12 lahy mpanolo-tsaina azy zany reo izy 12 lahy reo no nametraka nandrenam-pomerina tamy toerany de nakako izy 12 lahy tamin'ny andre marifantsy de nakako izy 12 lahy tamin'ny andre tsiravina andriny raha izy 12 lahy reo zao ohatra zao tao rabe firaisana tao andre mbolaina tao rabe fanota tao zany andre mavo zany tao ingavakoka zany ralovoka andre tsandra rabe vanga rabe tsianana tsingiala andre njarakely andre miandranandrana napiny andre marifantsy sy ny de tao mpanolo-tsaina azy ry aga maito mbany ry aga fotsy ary izy la amy toetrany teo zavatra anaky 7 ny toetra netiny namezina zany natao hoe fihavanana sy ny firaisakiny de reto aby zany ny tsy fiavina vonana fa kasitrahana tsara ataon'ny hafa aminao de mila valitanana zany de fahaizana amy famme voninahitra tsy fitiavatena fahaizana amy tanany teninomena tsy fahatahorana fisalasalana raha tohatry ny lora ny manodidina anao na ny akonanao de fafito foara ny fahaizana manakalo hevitra raha misy zavatra atao ary tamin'ny andro nandrenam-pomerina nisy an'le didim-panjakanany hoe momba ny didy 12 mahafaty reo ny azo fototra ny orenany zao zany de ao anatin' zany 12 mahafaty zany ohatra zao raha mikomy raha manandro misy raha mangaron-dapa na manera vadina andriny ianao na mihinana tongomiokony io tongomiokony io zany ny aji rehetrarehetra io etra sy ny karazana ohatran'zany ohatraohatran'zany mangalatra mamono olona amy lalaody ratsy ny azy zany olo 12 mahafaty reo ny azy fihezana ary ny fihavanana sy le hoe firaisakiny ny anaporofoko ary mijora mame ohatra ary aveo manko le fihavanana fototenin'io de havana arc-en-ciel io zany ary Andriamanitra nde nahary ny tompony ny havana satria rehefa nandeha izy ka nisy ny safi-drano tamin'ny avaly mianaka de io havana io ny fanarana anangana havana aho izy ary tsy anao safi-drano tsy nety ambonin'ny tany ho any zanak'olombelo inona zavatra aseho tamin'ny andro nandrenam-pomerina mbola tsy tonga teto ny kristianisma andeha nahafika ho any amy sakalava izy tonga te Meritseatosika miaraka mitafika sy ny vahoakany izy zany de nisy havana aseho de ozy reo mpanolo-tsaina azy reo tsy mety lesy raha mbo salama ny andanatsika miakandrefa nanafika satria ady nataotsika any anafika foko afitsika fa andeha iverina de olona teo amin'ny fahatandrorano moa mpanjaka sy ny mbola heriny de andeotsika andeha ozy izy fa tsika tsy iveriny dy kanjo rehefa tonga tao an'alavory may daholo ny lainy ambany andro reo vahoaka sy ny miaramila zany de resy lahatra izy de marina ny teninareo mpanolo-tsaina ravany fahavalo fa de andeotsika ody may afinangatra zany ohatry ny nandorony rehetra ho azy teo ary tamin'ny andro ny fahampanjakandrenam-pomeriny zany raha ndeha anafika izy oka andrefana eo anao mahitany eo ambo mamory eo misy ny tanànana zao hoe Andriamalama zany zanak'Andriamangarira aveny Tsahadita eo mifanaovana testa voalohany mety ve ny anafika sa tsy mety atodika amy menavaratra ty Ambomanga ny vavabasy apoka ka raha mipoka io de mijanona mody fa raha tsy mipoka mibasy de mandeha manafika zany zao fomba malagasy zany
ohatraohatran'izany zany nyrafitra tamin'ny fitondrany mpanjaka Andrianampomerina. Zany hoe mety lasa lavitra kely le fanazavana fotsiny fa tiako hiverina ho takatry ny sainibe sy ny marina izy tokony raisina am'le lesona ny lesona tokony tsoahana am'izao fotoana zao zany miainga am'le fomba fijery anankifito ny raisinao mbola azo ampiarina am'izao fotoana zao reny zavatra reny eny tompoko ahafahana manavitra amin'ny firenena ary mbola azo atsaraina ary satria ny miovaovany eny indrindra entin'le le fandrosoana am'izao fotoana zao mirimorimo be de reo zavatra mirimorimo be miditra eto amintsika reo tokony sy vaniny reo ary tokony ho jerena hoe izy mety sy ny tsy mety ary raha mahita mihitsiny fa ny fiangonana tsy azo ataony tsinitsinina tompoko eto Madagasikara fa raha mahita any anaty ala eny amin'ny tokatrano misy mivavaka foana ho an'ity firenena ity ary raha mahitsy eto tsy momba an'izaniza fa raha mparametra ny eto Madagasikara efa tokony sy ady an-trano eto fa inona ny tsy mampisy ny ady an-trano ny fitenenana tompoko raha miteniny any Antsiranana mbola tsara mamaly ny ary any amin'ny Antandroy any atsimo mahazo ny teniny any avaratra mahazo ny avy any Morondava mahazo ny any Tamatave ny eto afovoantany teny nasionaly makany Betsileo io fitenenana io tompoko saropaty ary mampalelo ana am'le manao am'le fomba ara-drazana ataony ty soratra smesy ny inona ny teny telefona mofo baolina gasy tsara gasy tsara nefa ny asianao apôstôly veridy tsy mety io rakizy vainy toetra andeotsika malagasy ary eo ny akademia malagasy miame ohatra zao ary ejoroko eto angatahako amin'ny akademia malagasy reo juriste reo ny atao hoe risoriso ny atao hoe kolikoly raha amiko za dadaleba ajanony io fa tsy mety tso ovana mihitsy voambolana za dadaleba nahita voambolana vaovao ataoko amin'io ary hitako amin'ny tsindry mpanasy ny tsindry mandry amiko za sy ny tolotsaina sy ny totsofony satria za manana finoana atao hoe voky anio zay indray ny ilazana an'io risoriso koly hoe voky anio fa manehitra ianao rapitso botsina be voky be androany rapitso ianao manehitra ary ny malagasy io latsaina makany io tsy zaka lohangasy ka eto za dadaleba mijoro hatrany amin'ny filoham-pirenena midina hatrany amin'ny fokotany vahoaka raha va tsy zakanao le voky an'io tompoko andao io vatoetra fa ny lamba maloto azy lasa any de lasa fa nareo politika nareo mifandamina indray zay fananovanareo ampandrosoana firenena fa ny anara vao manao risoriso kolikoly ianao nihinana voky an'io anao fa manehitra rapitso de zay mba angatahako amin'ny akademia malagasy any ampidirina voambolana officiel zay hoe voky an'io zay raha misy ohatran'izay zay aza zany ny tiako atao amin'ny akapobeany io satria raha mbola iresaka toe-karenitsika za zao manakolazaina ohatra ny ataoko référence io tsy anananosy be io nge ary za olona fa niasa teo fa mpamatsy entana teo zany tamin'ny fotoana androny mbola trano azo ny teo tany ampetany de planche reny no atao de nisy fanaripako io mle rond-point be io de inona nataon'le mpivarotra teo nompiny kisoa zay no mafetsy andrilamba any andefana sy takaratra de le kisoa tsy menam-pomboatra an'io ataonao vodanana provansy any io fa eo fotsiny de fa voky de vonona rapitso zay lehibe de vonona de akalana inona ny nefarany zao nambarin'ny président Ravalomanana namono tsena de fa isorana azy keo zany nandeha ny reo trano be mezinezina reo nge ana malagasy ary savo ny diplôme ny tena tompony trano voalohany fa tsy mipandova tsy manana diplôme reo na ariary mpandroaka sarety tany tsahatany mpamboly varotra voanjo voatabia fa ny herim-po ary zay za zao manana mbola formule ihany koa telo ampina roa raha ny am'le fianarana ampianarana misy rindrina de mira 5 fa ny ana dadaleba telo ampina roa mira efatra de ndray aprimo zany hoe efatra ampina ray ady de le ray iny le ariary zany am'le ary 5 iny aprimo miny fa tsy azonao hoanina de iny avitandra reo trano be reo ka eto manararoatra atsika mpivarotra eo any tsena nanosy be zay meny sy mijery andao zalahy io
le petraha ambalakisoa teo io a io andeha atao hoe ambalakisoa atao hoe plasy ambalakisoa zany a de ataotsika de asina sarina kisoa galopa be kopatsofina reny a atao orom-bato ary eo nataony hoe orom-bato ary zay orom-bato zay a eo natsiarovana hoe zao niorenantsena-nosy be ary tokony alaitahaka raha Madagasikara ka raha miteny orom-bato a monsieur Joel iverina ihany any amin'ny fahatantara mankony eo ne nisy hoe vely rano tsy vely rano ihany tamin'ny andro fahampanjaka fa mbola misy teo milefinomby de mbola misy teo sotrovokaka ka eo am'le milefinomby ianao a de asina orom-bato ao a de maka zanak'omby ianao de tapahana ny lohany alefa ary amin'ny rambony de ndrambony alefa any amin'ny lohany tongony alefa ary amin'ny trafony trafony makaty ambany de tsatsahana de tombotombohona lefony de fampitsitsika eo le vahoaka zany zay manao ratsy eto amin'ity tanàna ity de ho tahaka an'ity omby kely ity ho tsy voanina ho potika ary fatifaty hoveretra amin'ny taranany zay le orom-bato tamin'ny fahampanjaka minazana ary izy tamin'io fa rehefa tonga ny kristianisma zany taty amin'ny mpanjaka rana valina voalohany etombohany io moa ny azo fitiava-tandrasana ny foto-kevitra netiny de tonga ny fiangonana ary rehefa tonga ny fiangonana de io de rahantsika malala zao ny firoborobony zany hoe fivavahany eto Madagasikara samy miezaka samy hoe mitady fahatsarana sy ny fifona kanefa ny mibetsaka mandeha vavaka lato fa mangalatra kolatsinay zesta fotsiny miakanjo fotsy eraky ny tanàna sy ny vavaka eraky moda andao le reto iovatotrytsika andaotsika atsanony am'zay za mihinana ny voky an'io fa ratsy io ary maratsy fiafara zay ny tegniko za dadaleba momban'zay amin'ny akapobe ya mazavazava le fitomana lesona any amin'ny tantara taloha amarantsika fandarana dadaleba tiako azavainao kely fohifohy ihany kasika le satroka fitondranao matetika eny tompoko mety hoe tsy anaovana satria lasa misy aloka ny tarehanao tsy anaovana fa zao hitantsika tsara eo amin'ny sary ngambany io a raha mijery ianao a tiana to hoe kasika kolonial tamin'ny andron'ny fanjanahantany ty satroka ty a malagasy no satroka an'izy ty ary raha malagasy no satroka an'izy ty nandeha tany amin'ny ady lehibe voalohany izy ary raha nandeha tany amin'ny ady lehibe voalohany izy satria frantsay no manjanaka atsika tsy maintsy mandeha any anady ianao fa misy ny fomba malagasy any aminay eny Ambodrapeto mandeha amin'ny tapona Ambodrapeto amin'ny toerana anankiray eo anao maka tany eo miaramila io de mandeha anady ary rehefa any anady izy tsy misaraka amin'ny fa ny miaramila rehetra zay niala tany Ambodrapeto tany aminay tany Akadimanga ndray amandre mibenay tany tafaverina somatsara teto amin'ny firenena teto Madagasikara daholo izy ary entina averina le tany de averinao ihany de zay le fomba malagasy moa ray moa tsy haiko ny fandraisan'izay amin'ny resaka fivavahana sy ny anina fa zavatra nisy ka ity kasika ty raha netiny avy any raha mijery anao zao satria tsika zao anombana am'izay ty zao anao ty volombolamena ty misy soratra hoe RAF Republika Frantsay ary ty kasika ty anaso frantsay ty nefa raha mijery anao a loko mena sy fotsy zay loko mena sy fotsy zay tompoko zay ny lokon'ny fanjakana malagasy tamin'ny fahampanjaka zay mena sy ny fotsy kanefa raha jery anao satroka amin'ny frantsay nefa le loko an'ny fanjakana an'ny fahampanjaka de am'izao fotoana zao tsika rehefa eo ty zao ny faneva afara misolo an'ity zany ty zany efa any anaty mizeny fotsiny ne ty zany fa tsy ampiasaiko tsony aho fa ho hitan'ny taranako sy ny zay olona tia fantatra fa ty zany amin'ny frantsay ty fa ty kosa ataoko fanamby kely averin'ny frantsay aty Madagasikara lohan'ny prince Ratsimamanga de meko anazy ty fanasiko ty de zay tiany anaovana azy ary tsika eto Somamara ty ny fanevantsika malagasy tompoko maitso fotsy mena ty no ahafantarana antsika any amin'ny firenena mikambana ahafantarana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena indrindra eto Madagasikara zay ohatraohatran'izay zany no fanazavako azy eny tompoko eny ary makasiraka ny dadaleba mitondra zay fanazavana zay misy lalindalina ihany le fanazavana ndraindray mety tsy takatra be sy maro fa raha fitinina fotsiny a tsara foana ny maka lesona tany amin'ny zavatra nisy tany aloha raha tiana ny
hitady vahaolana amin'ny zavatra iaina amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mamerina ny fisaoranao indray Dadaleba dia makasitraka antsika rehetra ihany koa tany tokantrano tany nanaraka ny fandarina teny kely farany Dadaleba. Eny tompoko. Nahafinaritra ny fandraisanareo zany indrindra ianao Monsieur Joël dia ny télévision MBS saotra sy makasitraka indrindra tompoko ary makasitraka antsika mpijery sy ny mpiaino any koa any amin'ny internet ny hatramintsika zay any an-dafy rehetrarehetra any fa ny zay zany mba faniriko dia mba ny fijerena akaikiny hoe sao dia mbola misy mampety azy any ny fomba ara-drazana malagasy entina fampandrosoana an'ity Madagasikara ity dia makasitraka indrindra tompoko makatelina zay resaka mifanaovantsika ary mino fa mba neny teto koa ianareo zay efa nandia fianarana nareo juriste nareo académicien nareo magistrat nareo mpitondra fanjakanareo na folo alin-da na ny civil na ny olom-boafidy fa mampirotsa-dranomaso hoe fiainana iainantsika vahoaka malagasy amin'izao fa mba te hisakafo hoe mba te hihinana te hianatra aiza aveo ka folo isan-jato ny mpianatra andeha hanala baccalauréat fotsiny no andeha andoha vola 10,000 sy réal tsy tanana tsy za tsy manao resaka fa mahafomba ara-drazana azy tompoko andao jerena akaiky ny fomba fiainantsika satria malagasy dia manana ny firazana sy ny mahamasina azy eny tompoko. Eny ary dia makasitraka antsika rehetra ary nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.